satria moa zany anankitelo ny miasa ny ministeran'ny tontolo iainana tonga eto amin'ny plateau Midi Ma'nifik dia tsy nasiana dokam-barotra aloha fa rehefa manaraka dokam-barotra araka nambara teny am-piandohana dia amin'ny fadimy volana jona taona 2024 ho avy izao dia ho ankalazaina eran-tany ny ankalazaina ny andro eran-tany amin'ny tontolo iainana. Anisan'ny mankalaza izany isika eto Madagasikara ary efa notenenina teo ny lohahevitra lehibe izay hobanjinina mandritra an'izany fankalazana izany fa manana ny manantitrantitro ny manana ny marina dia alao antitra terina kely aloha vetivety andre matoto le hoe inona tsara moa le lohahevitra teo ohatra misy resaka plastika le izy. Ya marina ny teninao ny lohahevitra amin'ity taona ity zany dia atao amin'ny loto ateraky ny plastika. Dia indrindra moa le plastika izay ampiasaina indray mandeha any le à usage unique zany. Zay zany ny tena evitena raha ohatra tsy afaka tsy maintsy ampiasa plastika zany ianao dia le plastika azo ampiasaina indray mandeha indroa intelo inefatra mba nitandrona moa dia mba tsy hantontona tontolo iainana sy hoe fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana. Azo fantarina ve afaka mitanisa ve ohatra ny hoe santiona ny anankitelo na efatra amina plastika izay ampiasaina indray mandeha dia bay. Ohatra zao ny tavoahangy plastika, ohatra ny sachet plastika, saka plastika, arina plastika zany. Sac de congélation. Ya. Dia fanamarena kely ny plastika dia recyclable daholo. Fa zany hoe ny misy zany plastika tsotra dia misy le biodégradable. Zay ngamba tsika tenenina tamin'le recyclable teo le biodégradable. Ya mety levona eo anatin'ny natiora. Ahoana ny ahafantarana hoe ty plastika ity dia levina ho azy na ty plastika ity tsy ho levina mihitsy na ho ataony ambony lohan'ny finaingo azy? Ny ahafantarana an'ilay izy dia tsy maintsy manao analyse amin'ny laboratoire aloha. Tsika eto Madagasikara moa zany dia efa manana didim-panjakana mandrara ny fampidirana an'io plastika io sy ny famokarana azy ary ny fivarotana azy indrindra reo latsaky ny 50 micron. Fa ny ankoatr'izay moa zany dia mbola azo ampiasaina ihany fa anarino any zany dia ezahana ny anafoanana ny fampiasana tsikelikely ary ezahana koa ny ampidirana zany an'ireo alternative zany na ireo akora zany asolo ny plastika izay hita fa misy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny olombelona sy ny biby. Ina avy mety hoe voka-dratsin'ilay plastika zany? Iny zao no nentin'ny ilay mpiasa vaovao amin'ny ministera iny hoe ny any amin'ny ranomasina no nentina. Fa raha antsika eto any ampovoantany tsisy ranomasina, inona no mety hoe voka-dratsiny? Tsetsina ny maro dia maro ny voka-dratsy ateraky ny plastika zany ho an'ny olombelona, ny biby, ny zavamaniry, ny tontolo iainana. Raha ho an'ny olombelona aloha zany dia mety hiteraka cancer ny plastika rehefa tanin'ny masoandro zany dia mamoaka produit chimique antsoina hoe dioxine dia miteraka ombamiadana zany le plastika io. Dia ankoatr'izay koa ny plastika dia manimba maso raha ny fijery fotsiny zany miparitaka eny amin'ny lalana, eny amin'ny arabe, eny amin'ny plazy, eny amorontsiraka, eny amin'ny dalina sy ny sisa dia misy voka-dratsiny daholo zany satria raha eny amin'ny dalina ohatra dia manetsina ny lalan-drano, ny lakan-drano sy ny sisa izy dia miteraka tondra-drano zany ary Antananarivo sy ny viliny tanàn-dehibe rehetrarehetra dia tratran'izay matetika rehefa mifahavaratra. Dia tsentsina nohon'ny plastika zany ny canal d'évacuation zany lalana ivoahan'ny rano. Dia eo koa ny voka-dratsy ateraky ny plastika raha ohatra izy dorana dia mamoaka koa zany produit chimique zany misy afatsaikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny olombelona sy ny biby le fofona zany ateraky le plastika dorana iny. Dia ankoatr'izay koa ny an-dranomasina dia araka ny efa niteneniny fara teo dia misy voka-dratsy zany ho an'ny biby sy ny zavamaniry rehetrarehetra any anaty ranomasina zany ny plastika. Raha tsy tena afatry ny sokatra, ny trozana sy ny sisa raha mihinana an'ireny zany dia misy voka-dratsiny zany satria mety hitarika fahafatesana ho an'ny zareo le izy. Manaona ny fankalazana hiditra anatin'ilay fankalazana raha ho an'ny Madagasikara manaona ny fankalazana ny eto amintsika ny andro ny fadimy volana jona. Eto Madagasikara tahaka ny firenena maneran-tany zany dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana na andro maneran-tany no fiarovana ny tontolo iainana. Dia ny faritra 2020 zany dia mankalaza azy daholo
fa ny eto Antananarivo zany a dia isy fanentanana zany atao any amin'ny université mpanjakana sy université privé eto Antananarivo, misy any amin'ny ENS, any amin'ny prime, isy fanentanana ataonay. Dia isy koa zany a fanentanana atao voanainao manjery rehetrarehetra zay tratra zany eto Antananarivo. Anentanana ny vahoaka zany ny ponina zany amin'ny voka-dratsy ateraky ny plastika, indrindra fa ireo plastika zay tsy ampiasaina raha tsy indray mandeha fa ririna fotsiny eny rehetrarehetra eny. Dia entanana koa ny olona zany amin'ny fitantanana manara-penitra zany ny plastika, satria raha maneran-tany ny 10% ny loto zany dia avy amin'ny plastika daholo. Dia avy eo koa ny plastika miparitaka rehetrarehetra eny dia 50 isanjato ny plastika miparitaka eny dia le plastika à usage unique, zany hoe ireo plastika zay ampiasaina indray mandeha any dia tsipitsipi fotsiny. Zay zany ny anentanana ny olona sy ny be sy ny maro hoe tokony le plastika azo ampiasaina matetika sy ampiasaina andavanandro miverimberina no tena ampiasaina. Raha tsy maintsy ampiasa ihany, fa ny tena tanjona zany dia tsy mampiasa azy fa mampiasa an'ireo alternative. Andaotsika aloha anaraka horonan-tsary kely vetivety ahafahantsika mijery an'izay zavatra rehetrarehetra zay. 5 Jona 2024 andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana. Ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana amin'ity taona 2024 ity dia mifandraika amin'ny loha hevitra hoe plastika, LOZA ho an'ny fahasalamako sy ny tontolo iainana. Hiady amin'izany aho. Ny ministeran'ny tontolo iainana, ny Ivoary ary ny ala dia manaingantsika hiara-entana hamongotra ny akora plastika ho fitsonjovana no avin'ny taranaka. Tsika ndao entanana ny vahoaka malagasy rehetra, na iza misy azy na iza misy azy mba tsy hampiasa plastika, fa hiara-entantsika mba ho an'ny tontolo iainantsika ankehitriny sy ny tontolo iainan'ireo taranakitsika, satria misy ilay fitenenana hoe zaro amin'ny lalany tokony alehany zaza dia na rehefa lehibe ary izy dia tsy hampiasa plastika intsony. Zay mihitsy Zako tafiditra. Ia. Ianao sisa zany tsy tafiditra. Ia, mankasitraka amin'ny fara aloha ny amin'ny fanentanana zay nresahana tamin'ny voalohany teo fa tena tafiditra tsara mihitsy ary zay ny tanjona zany mba hahatonga ny olona ohatran'ny fara na tsy ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana azy dia tena fa hoe tonga saina mihitsy amin'ny tsy fampiasana intsony ny tout ce qui est plastique zany. Dia manentana zany zay avy ato amin'ny ministeran'ny tontolo iainana mba tsy ampiasa intsony ny resaka plastika zay ohatrotony indrindraindrindra. Ty netiko manokana mihitsy satria za zao tena nahita-panao gazety mihitsy avy mividy voatabia dia tiany mitondrany ilay voatabia dia netiny tena nasehony mihitsy eo amin'ny televizion zay hoe mbola lavitra zany fanentanantsika zany. Kanefany itony mihitsy zany le raran'ilay didim-panjakana laharana 724,450 zay mandrara zany ny famokarana sy ny famarotana, ny fampiasana, ny fanafahana zany ny arina plastika latsaky ny 50 micron. Dia eto zany dia tena te hanentana manokana zay na mpamokatra ianao, na mpivarotra ianao, na mpampiasa ianao dia tena hoe manomboka amin'izao fotoana izao dia aoka hitsahatra ny famokarana ny tony sachet plastika tena tsy tony zany vao tonga any an-trano ange tony dia ariny reto le hoe usage unique, reto le tena hoe tsy tokony ho ataotsika intsony. Raha mpivarotra ianao aza mandray intsony, aza mandray antony fa ohatra hoe mampiasa taratasy raha ohatra ka tsy manana ho antsika vehivavy mpiatsena dia io zany tena tsy adiniko foana amin'ny teny hoe manana arina malagasy eny antsika zay vidininy any ivelany lafo be mihitsy. Isika eto alaotsika tena hoe ampiasa mahafinaritra ke mijery vehivavy malagasy mitondra arina malagasy alaotsika hitondra arina zay eo ministeran'ny tontolo iainana moa zany zao dia amokatra zay amokatra karazana arina ohatr'izao dia ohatra hoe arina ohatr'izao dia azo aforitra izy ity dia atao any anaty poketra an'ilay vehivavy ihany dia rehefa metsena ianao dia aza mandray antony fa hoeto le arina avoainy anaty poketra rehefa avy miasa ianao tony entana dia tony entana satria ho atao le ohatran'ny poketra kely izy ity
de ataonao anaty poketranao de aza mandray any tontsony efa tenena foana ho aza mandray tontony aza de aza mandray tontony ary mitovy na kantsika sanao izy mitovy na kantsika sanao ka mantsika anao environnement maitso ny tontolo mazava be zay aza mandray an'ireny tsony fa mbola raisina foana io kosa gerina 700 taona vao levony ianao de zao te aloha kely ifara fa le hitanareo le zavatra teliny trondro le microplastique le ateliny trondro any anaty ranomasina iny zany tena lasa poison ao anatin'le trondro le izy anatin'ny nofo-trondro any lasa poison de raha fa hoanitsika le trondro misy telina zavatra iny de tsika koa no tratran'lay fahafatesana sy le aretina impiry moa anao tsy efa naheno hoe maty daholo ny fokon'olona ny fihinanana trondro sy ny sisa maro fa marobe ny antony fa anisany antony anankiray lay microplastique zay natelin'ny trondro noho ny fampiasana an'izy araka ny tenin'ny taleta eo moa zany de tanjona de ny tsy ampiasantsika intsony ny io resaka sachet plastique io fa amin'izao fotoana zao aloha de nilatsaky ny 50 micron zany no ampiasaina de ny tsy ampiasaina latsaky ny 50 micron tsy ampiasaina toy zany zao latsaky ny 50 micron tsy ampiasaina tsy ampiasaina fa ny mihoatra ny 50 micron zao ohatra ny tony ny ateviny de reto zany zao no ho ampiasaintsika fa na izany na tsy zany ary andao sika hanova fomba fiainana mihitsy zany no vaitsika de tsy ampiasa intsony ilay sachet plastique fa izotra makantsika zay zany no anetananay indretrarehetra na mpamokatra ianao atsaharo ny famokarana ny tony sachet tony fa matory eto mbola hita any an-tsena de ianao mpamokatra no mampitonga zany any an-tsena de ho anao mpivarotra aza mandray tsony zany antony de tsika vehivavy rehetra moa zany satria tsika vehivavy ny tena matetika ampiatsena misy lehilahy koa miatsena ka misy lehilahy miatsena de alao mitondra harona alao mitondra zavatra zany asongadia asitsika zany ny entana zay ilaitsika zay ngamba ny fanetanana zany zay mba tianay hozaraina amin'ny tsika vahoaka malagasy zay manaraka an'izao fandaharana mahafinaritra zao de ny Midi Ma'nifik misy olona zay tsaroko tao amin'ny collège Masindamisily tao Parbe maîtressenay tao izy ohatra zany mihitsy ny fiteniny fa raha vao anatiny tonga de mangotona zavatra haiko tonga de tsy haiko olo tiana fa izy tonga de tony tsy nianaranao tony nefa izy nianarako fa vao miteny izy tony tonga de tsy mianatra an'io sora toko de zay mihitsy ny tiako tenena hoe lehilahy nareo zay mbola mampiasa plastika io no naka dokam-barotra kely aritsika fa rehefa tsika tsy miverina mitontsony nany vo Hey Caprice Doyara Katane Caprice Caprice for money Caprice Doyara Katane Caprice Caprice for money Wow Caprice Manumea mamina nsiana Manumea mamina nsiana Sixte ilay mitady soavaly enina tonga voalohany ny tombony lalaovina isan'andro ny tontona ary ordre sy ny désordre irery ihany sixte mipoka be Gillette Bleu 2 avec savon hydroactive Lubrastri vous rase de plus près sans toutes les entailles et coupures. Passez au Gillette Bleu 2. Gillette, la perfection au masculin. Maman? Elle a dit maman. Regardez, il marche.
Pour s'éveiller, votre bébé a besoin d'être en bonne santé. Mais tu manges tout seul, toi? Blédina a conçu les céréales Blédine et le lait Blédi les croissances pour que votre bébé vive pleinement chaque étape de sa croissance et de son éveil. Tu dessines? Bravo. Blédine et Blédi les croissances, partenaires de ses premières fois. Sei voi Achetez des machines chez Massine. Massine, de grandes marques informatiques authentiques, accessibles avec de vraies garanties et services après-vente. Seule Massine vend des machines façon Massine. Massine, un accès vers l'avenir. Fotoana iray manahirana antsika vehivavy ny vadimbolana, tsotra ny vahaolana, Sleepy Lady. Malefaka aoka izany serviette hygiénique Sleepy Lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakan'ny vehivavy rehetra. Totsiheno akory ny fisiny noho izy manify nefa mivoaka sy mahary tsara. Tontolo andro mahafinaritra, mianaka ahalalana sy tsy misy ahiaha, afetra ao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Araky ny fafantatrao, ny couche Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ireny sy ny zaza noho izy maharitra mandritra ny alina manontolo. Isataona zany dia tratra foana le ty. Zay ahay wa. Tany tsy fahaly mba mandindina azy. Faly miarabandrina Lucie satria ny tombo taona androany izy dia mirary soa anazy dia inganeka ho tratrany amin'ny herintaona indray dia hinana gâteau indray amin'ny herintaona. Fa le zany aveko fe adininy finaingo sy fara le izy. Ah, tsy adiny zany. Zava nalahelo be mihitsy tena adiny tenisany le izy. Tsy adininay izy. Dia zao zany antsika rehetra zany dia mifampizara an'ity mofomamy ity isika rehefa avy eo efa miara-mankalaza ny anniversaire ny tenanay sy Anderson amin'ny Jospep satria dia mankalaza ny fahafito taonany ihany koa